Vokatry ny fiaraha-miasa matotra misy amin'ny Air Tel sy ny Mobile Hilfe Madagascar dia nidina ifotony teny anivon'ny Sekoly fanabeazana fototra atao Mahavelona ny tonta ny alarobia lasa teo fotoana izay nahafahana ny maimaim-poana ny tontolon'ny ara-pahasalamana teny an-toerana teny. Mpianatra misy 300 eo amin'ny Sekoly fanabeazana fototra Mahavelona ao anatin'ny distrika Anakazobe no nahazo fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana avy amin'ny Mobile Hilfe Madagascar. Vokatry ny fiaraha-miasa matotra teo amin'ny ity sehatra ity sy ny Airtel Madagascar no natongavana amin'izao fitsaboana maimaim-poana izao. Ny Airtel Madagascar tokoa mantsy no mpia ity sekoly ity izay nanavao ny trano fianarana sy namatsy fitaovana ny sekoly ary manome sakafo ireo mpianatra. Nampirisika ireo ray aman-dreny ary hampianatra ny zanany izay fanoana ny Airtel izay. Ny fiahin'ny Airtel ny EPP Mahavelona zany dia zava-dehibe tokoa satria tera-boka-tsoa ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Eo teo amin'ny fiahina ara-tsakafo, fiahina ara-pitafiana, fiahina amin'ny lafiny sosialy zany. Hita hoe tena nampivoatra le mpianatra, nampivoatra le ray aman-dreny ihany koa, indrindrindrina le tontolon'ny sekolinay zany tena hita hoe mivoatra, nampivoatra zany ny fandraisan'ny Airtel sy mpiarakaran'ny Airtelanay ary tena zava-dehibe aminay tokoa na teo amin'ny ray aman-dreny zany aminay mpampianatra, indrindra aminay mpianatra madinika ireto. Nahatra roa andro ity fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana ity araka ny nambaran'ny mpitsabo dia araha-maso akaiky ireo mpianatra manana aretina mitaiza. Tena hoe atao zany fanaraha-maso le ankizy le mpianatra momba hoe fahasalamany amin'ny ankapobeny zany aloha mijery ao ve ny lanjany ny alavany satria manko mba ahafahanay hoe mijery hoe mitombo tsara ve le zaza rehefa aorianao manaraka le izy, mety hoe misy tsy fahitana ve maso sa ahoana misy aretina mitaiza ve le zaza. Zato isanjato ny tapa-pahafahana tamin'ny fanadina-panjakana sy EPP farany teo ho an'ny EPP Mahavelona noho izay fanohanana ireo malala-tanana ireo mpianatra izay.